eo amin'izay resaka chocolat izay hatrany dia tsy ahivina fa ho tanterahana raha-pitso etsy amin'ny trano fandraisam-bahiny Carlton ny hetsika salon du chocolat karakarain'ny WMZ na ny Wednesday Morning Group. Hetsika nataon'izy ireo ho fitadiavam-bola anatanteran'izy ireo asasoa eny amin'ny fokontany Akorondrano Andranomahery. Lafim-baovao hafa kosa indray ho fampiroboroboana ny sehatry ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana dia androany no nanokanana ny ivo-toerana ambony fampianarana ao Ambositra na ny Institut Supérieur Technologie Ambositra na ny ISTA. Tonga nanolotra sy nanokana ity ivo-toeram-pampianarana ity ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. No tsy ahiviny ihany koa fa mbola mitohy hatrany ny asa fampandrosoana tanterahan'ny fitondram-panjakana. Marc Antoine. Fanamby apetraky ny fitondram-panjakana ankehitriny ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra amin'ny alalan'ny fanomezana tosika manokana ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana. Tafiditra indrindra ao anatin'izany fanamby izany ny fametrahana ny ivo-toerana fampianarana ambony ao Ambositra na ny Institut Supérieur de Technologie Ambositra na ISTA. Fotodrafitrasa izay sarin'ny fampandrosoana entana eto amin'ny firenena. Trano fianarana vaovao ahitana efitrano fianarana sy fanaovana fikarohana no natolotry ny filoha Hery Rajaonarimampianina ny mpianatra izay andrato fianarana ao amin'ny ISTA. Mila faharetana ny fampandrosoana satria tsy ny fitenenana lava hoe mbola lavitra ny lalana no mampiaina izany fa ny fanaovana dingana firosoana tsikelikely amin'ny tsaratsara kokoa hoy ny filoha Hery Rajaonarimampianina nandritry ny kabary fanokanana tany Ambositra. Fotodrafitrasa fototra mafy mendrika manara-penitra saza ny vahoaka malagasy zany loetintsika mpandrosoana n'ity firenena ity ary raha mbola niodikodina tany izahay tsy nakaizak'ozy fa nieritreritra ny fampandrosoana anareo nitady ny vola rehetra niantso ny mpamatsy vola rehetra entina anaovana re fotodrafitrasa zay entina mpandrosoana ty firenena ity tsy maintsy mitodika ao amin'ny sehatra zay misy ny akamaroan'ny vahoaka malagasy isika dia ny fambolena ary isika rehetra indrindra ianareo tanora no tsy maintsy hofanina ara-teknika ara-teknôlôjika fa indrindrindrindra hofanina ara-toetsaina ikarakara izany seha-pambolena sy seha-pamokarana izany. Mbola ambany loatra ny tany famokarana ry tanora ao. Voateo izahay no tany Asinina niona tamin'ilay mpikaroka zay nahita izany hoe vary hybrida izany. Vonona izy nianampy atsika. Vary hybrida zany mba lazaiko atsika zany rangaha zany ny efa vitany hatramin'izao dia napakatra ny vokatra isan-kektara ho 7 na 8 taona. Tsy mijanona amin'ity ivo-toeram-pampianarana ambony ity anefa ny fampandrosoany ny faritriny satria lalana amin'ny refy 2.700 kilometatra no nambaran'ny filohan'ny Repoblika efa ho amboarina. Lalana izay mampitohy Anambady Finandrana sy Malaimbandy. Io lalana io izay fivoahan'ny vokabary any amin'ny faritriny. Eo ihany koa ny fametrahana ivo-toerana famokarana herinaratra izay olana tsy ahafahan'ny indostria miroborobo eto amin'ity faritra ity. Nitokana androany ihany koa ny tetezana Ankorombe izay ivezivezen'ny mpianatry ny CEG sy ny lycée ary ny mpanao fanatanjahantena hamonjy kianja.